ahoana marina hosangany ety Afrika hoe Madagasikara tsy andrakandrana ny fitantanan-draharam-pirenena fa mila traikefa sy fahaizana amin'ny lafiny rehetra indrindra fa ny fahaiza-mitarika na ny leadership. Hosangany aty Afrika Madagasikara ary tsy indrambola avy any ivelany intsony fa ampindrambola ireo firenena hafa toa ny Comore hoy ny filoham-pirenena ankehitriny io nandritra ny fampelezan-kevitra. Roa taona izay no nitantana ny firenena. Aiza ho aiza ny toerana misy an'i Madagasikara. Raha ny filarana misy ankehitriny dia tsy hita tabilao ao anatin'ny firenena miisa 10 mandroso indrindra aty Afrika Madagasikara. Laharana fa 720 no misy antsika ho an'ny taona 2024. Raha toka laharana fa 320 no misy an'i Comore, izay no lazain'ny filoham-pirenena fa ho ampindramitsika vola io. Ankehitriny aza moa dia isan'ny firenena faharoa amin'ny manitra indrindra maneran-tany i Madagasikara. Raha toka laharana fa 5 amin'ny manitra indrindra no misy antsika tamin'ny taona 2024 iny, raha toka tsy ao anatin'ny listra io kosa i Comore tamin'io taona io. Ity aloha ny teny nataon'ny filoham-pirenena momba izany. Tsy hirana vola any ivelany intsony isika fa itsika indray ary mety apindrana ny Comore sy ny manodidina rehefa tonga amin'ny fitondrana Andry Rajoelina. Ny herinandro lasa iny niarantsika nahita ny zava-nisy teto amin'ny firenena. Ilay filoham-pirenena izay nilaza fa ampindram-bola. Ilay filoham-pirenena izay nilaza fa tsy ho baikoy ny FMI sy ny Banque Mondiale no mandadilady amin'ireo mpamatsy vola ireo amin'izao fotoana izao. Mazava mantsy ny voalazan'ireo mpamatsy vola ireo fa misy ny fepetra apetrany amin'ny fampindramam-bola any Madagasikara. Isan'ny voaresaka tamin'izany ny momba ny jirama izay mety ampiatra ny vérité des prix ka ampiakatra ny faktura ny jiro sy ny rano atsoatsy. Anao ahoana ny fiainan'ny vahoaka madinika malona izany? Io fitakina fepetra izay nataon'ny mpamatsy volantsika io dia midika mazava fa efa tsy mahatoky ny mpitondra eto amintsika intsony izy ireo. Izany hoe fahafahambaraka ho an'ny firenentsika izany. Ny tsikaritra nefa dia tsy manaiky ny fahalemeny mihitsy io mpitondra io ary mbola samy laza mihitsy aza fa mandeha ny fampandrosoana ny firenena na dia efa iarahany rehetra mahita izao aza fa gisitra maneran-tany i Madagasikara. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fandrosoana amin'ny lafiny ninona moa izany no lazain'ny fanjakana fa mandeha eto amin'ny firenentsika. Raha resaka foto-drafitrasa mantsy dia samy nanao avokoa ireo mpitondra teo alohany fa tsy noeraoera tahaka nisy ankehitriny io. Tsy izay raha teo ihany koa no tena laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy fa ny sosialy. Ny sakafo arapaka isan'andro, ny vola andoavana ho fantranso jiro ary rano izay iarahany rehetra mahita io ny fahatapahany isan'andro. Lany matsaka rano ny tontolo andro ny renim-pianakaviana ao anatin'ny tokantrano. Ny harem-pirenena mivoaka ary tsy hita raha tsy ireo firenena any ivelany no manao fisavana azy. Rary ny raha mizoro ny fianakaviam-ben'ny mpanohitra manoloana ny fahavoazana mahazo izao firenena izao. Ity mantsy no fanambarana nataon'izy ireo ny talatalasa teo. Izahay antoko politika maro mivondrona ao amin'ny RMDM, ny bureau politika ny TIM, ny panorama, ny solombavam-bahoaka, ireo fikambanana maro samihafa dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, manomboka izao masoandro androany izao dia miova ho tolo ny vahoaka malagasy ny tatitra izay nataon'ny solombavam-bahoaka teo amin'ny kianjan'ny 13 Mai ka lasa tolona sy ady amin'ny jadona sy ny fanampara-pahefana ny tolonantsika manomboka amin'ity androany ity. Faharoa, manameloka tanteraka ny herisetra izay natao tamin'igny sabotsy igny izahay na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana fitrangana
satria tanampolo no nandehanany vahoaka malagasy teo fitaovam-piadina mahery vaika zay nampidirina tsokosoko navoaka avy tany. Mangataka koa izahay ny amoahana an'ireo zay nitazominy satria tsy nisy trano vaky, tsy nisy olona naratra, tsy nisy doro-trano ny tamin'ny toerany teo ka andehanana hamonjana na ambigadrana ny olona tahaka an'izany. Farany aorian'ny fanameloana izay ataonay dia manao antsoavo izahay ho an'ireo namana mpanao politika hafa zay mbola tsy ato anatin'ity fotoana ity, ireo fikambanana maro samihafa, ny olom-pirenena rehetra fa ady iara-manana ny fanarenana ny tanindrazantsika. Koa miantso anareo izahay, dao iara idinika, dao iara iresaka ho fanomezan-tanana ho fanarenantsika an'ity tanindrazantsika ity. Mazava ny teninay fa tsy mijano tolona zay ataotsika raha tsy tratra ny tanjona zay tiatsika ho tratrarina ho fanarenana ny firenena. Nisy tokoa mantsy ny etsika fanaovana tatitra saika ho ataon'ny ireo solom-bavam-bahoaka ny Madagasikara. Ny sabotsy 20 ny volana may teo, tena nikanja ny 13 Mey. Nosakana ny fitondrana tsotra izao izany etsika izany, ary dia nisy fisamborana natao tamin'ireo vahoaka tonga teny an-toerana, na sy nisy trano vaky sy fandorana fananan'olona za teny an-toerana. Fehezina amin'ny didi-kofehy lehibe ny vahoaka sy ny firenena. Dia hoy ny filoha Marc Ravalomanana hoe tena mibriko any amints'izy, mandeha any amin'ny lalana zay tsy tokony eleny isika, lasa mifampitavatra trano eto fotsiny, lasa miady trano eto fotsiny isika. Anika nanangana an'le hoe miara-manonja zareo tao amin'ny solom-bavam-bahoaka miaraka amin'ireo mpanohitra rehetra, milaza aminareo aho fa misy fiantraikany be be amin'ny fiainan'ny firenena izany, satria amin'ny andron'ny teknôlôjia zao dia linona ny olona tia lala vaovao, inona mahatonga an'izao fahasahiranana izao, inona no manjo an'ity firenena ity ary iza no mitantanao. Zay ny fanontaniana mipetraka amin'ny olona dia linona izy, ary rehefa linona izy satria nandeha be ilay feo dia betsaka nanaraka dia taitra indray ny fitondram-panjakana dia laza hoe tapaho daholo ireo zavatra ahafahany miara-manonja mampita an'izany amin'ny vahoaka, fa lasa mankala amin'ny fitondrana izy zany. Dia natao tokoa ny fanapahana an'ilay satria voabaika ny daholo ny rehetrarehetra dia tapaka ny any amin'ny faritra. Nampiasa ny teknôlôjia vaovao indray zareo hoe arao amin'ny YouTube zay na arao amin'ny Facebook dia novaindrareo indray ny teknôlôjia. Zavatra tiako resahana aminareo mpitondra dia zao, efa andron'ny teknôlôjia zao, tsy voafehinareo mihitsy zao fa alao mifandamina, alao mifanaja, zay fifanajana izay sy mifandamina zay ny tena zavatra lehibe mihitsy zay. Ianareo amin'ny miara-manonja mety nataonareo satria nahoana milaza marina nareo ary manana preuve. Mazava ny nambarany teo. Ankoatra izay dia no amafisin'ny filoha Marc Ravalomanana fa tokony ho avoaka tsy misy atakandro ireo 12 no samborina, ny sabotsy lasa teo iny. Ny tena mahagaga dia mahafantatra tsara ny mpitondra sy ny enkipany ankehitriny io fa zon'ny vahoaka no manao fihetsiketsehana. Ity mantsy raha tsy ahivina no teny nataony ministry ny serasera ankehitriny, fon'izy ireo mpanohitra ny tsy mety teto amin'ny firenena. Fitakina io ary droit ny citoyen rehetrarehetra midina an-dalambe, droit le plus absolu mihitsy zany droit de manifester zany, droit et liberté de manifester. Tena zo zany ary aza donoina ao fa ny fianakaviam-be raisam-pirenena zay tena tsy mankasitraka ny coup d'état, kanefa tena miteny mihitsy aizany droit ny olona imanifester ajao io. Ahoana tsara hoe taona 14 no nisiny izany. Ankehitriny anefa dia mbola io ihany no miverina amin'izao fotoana izao. Izany hoe ny efa hitan'izy ireo efa tsy nety teo aloha ihany ka nanaovan'izy ireo fitokonana no miverina ankehitriny. Niarantsika nahita ny zavanisy tamin'ny sabotsy teo. Tsiry zareo izay nitaka izany ihany ve no milaza ankehitriny fa tokony angina ny mpanohitra
ka tsy hitabataba intsony fa avela iasa ny filohampirenena. Tongo bakivaky izy ity ka sady mahamenatra no marary. Hoiatrano mantsy izy hoe mitsangana amin'izay le olona rehetrarehetra mpikaramanaty politika ireo de hoe aza to avelao ny fitondrana efa visaka ny olona alao ny fitondrana iasy aza tohitohina ny fitondrana fa tena mijaly ny olona mbola misy nidina an-dalambe indray hoe normal be ny olona raha hoe tsy manam-pivelomana tsy afaka mivela de tsy mihina-tsakafo tsy misakafo ny tamin'ny sabotsy rehefa satria tsy misy vola fa mikatona daholo ny magasin zany matahotra fandrobana. Andraikitra ny fitondram-panjakana zany andraikitra ny fitondram-panjakana zany de lasa ny saina raha mahita ny zava-misy sy miseho eto amin'ny firenena ankehitriny. Fitakiany mpianatry ny ENS nisy ny fisamborany, mpianatra teny votovorona, bomba mandatsa dranomasino nasetriny. Fitakiany mpianatra tany Tomasina, tifidanitra no navofe, tatitry ny solombavam-bahoaka tsy nisy torabato tsy nisy korontana, 12 no nahiditra amponja. Fa tsy fahalalana ve no takinareo hatramin'izay? Ka nahoana no averina ny efa nanakiananareo ireo mpitondra izay nifandimby teto? Ary mihamafy noho izany aza no ataonareo ankehitriny? Sa mamy ny seza sy ny tombontsoa manokana? Ilay volamena 7.7 kilao izay nivoaka ny-tsokosoko teto ihany aloha no mampalaza ny firenentsika aty Afrika amin'izao fotoana izao sy amin'izao tontolo izao. Samo efa nisy ny fampindramam-bola any Komoro nataon'ny firenentsika, fa ahoana mariny? Ahoana mariny?